mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanariavana iara-banantsika ohatra ity alakamisy fa 5 volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramasinà araka ny Matthieu toko faha 20, Matthieu toko faha 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Matthieu toko faha 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay afaka izany mofinaina izany. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoty salohim-bary dia nihinana. Fa noho ny nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakianareo va ny tenin-laza izay nataon'i Davida raha noana izy mba amin'ny izay nanaraka azy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha hanina, na izay nanaraka azy afa-tsy ny nosorona ihany, ary tsy mbola novakianareo ao amin'ny lalàna fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly, manota ny sabata nefa tsy manatsiny. Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo za hevitry ny teny hoe fanondram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny anareo, fa tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ny Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantara ity moa rehefa marana dia filazantsara telo no mitantara azy, Marika sy Lioka ary Matthieu. Nisy mahasamihafa azy ihany amin'ny fomba fitantaran'izy ireo satria samihafa ny nanoratana azy. Mazava ho azy ny Marika voasoratra voalohany matsipliany kokoa ny filazany azy, Matthieu nosoratana ho an'ny jiosy kristianina, mitodika kokoa amin'ny jiosy kristianina izany, ary ny Lioka moa nosoratana ho an'ireo jentilisa ariva kristianina, arak'izany dia misokatra kokoa. Saingy nde tsy ampitaha ireo tsika satria azo atao tsara ny manao izany, fa andehantsika hijanona amin'ity Matthieu ity izay akantsika fotom-pampianarana mazava momba ny sabata, momba ny hevitra izany eo amin'ny fiainana kristianina, aka hevitra-dehibe roa isika. Antonony amin'ny fotoanantsika raha teo izay. Ny tapany voalohany dia milaza ny hevitry ny sabata aloha voalohany indrindra. Ny hevitry ny sabata izay hevitra diso aloha ny amin'ny atao hoe sabata izay mety ho iainantsika ankehitriny dia ny fiheverantsika fa ny hoe ny sabata dia nataon'Andriamanitra ho an'ny mpino ihany, tsy izay loatra. Planin'Andriamanitra mihitsy amin'ny zavaboary ny sabata izany dia nataon'Andriamanitra ho an'ny zavaboary mihitsy. Izany nataon'Andriamanitra hiala sasatra, nataon'Andriamanitra hisy fialan-tsasatra ao anatin'ny io lalàna mifehy ny zavaboary io. Izay no ataontsika hoe ordonnance créationnelle, izany hoe ao anatin'ny lalàna izay nataon'Andriamanitra momba ny fahariana dia nataon'Andriamanitra mihitsy hisy ny fialan-tsasatra. Tsy hoe ny mpino ihany izany nataon'Andriamanitra mila fialan-tsasatra, fa nataon'Andriamanitra ilain'ny zavaboary rehetra ny fialan-tsasatra. Tsy hoe ny olombelona ihany, na ny mpino ihany, na ny kristianina ihany, fa izao ny zavaboary mihitsy dia nataon'Andriamanitra ho feheziny antsoina hoe fialan-tsasatra. Hitantsika raha ny boky ny Deutéronomie manao hoe momba ny sabata, momba ny tany hoe misy fotoana tsy volena ny tany fa miato, misy fotoana afaka rehefa tonga ny tôtsôbily dia miato kely mihitsy, sabata impito sy ny sisa, izany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny sabata satria ilain'ny zavaboary, na olombelona io, na biby io, na zava-maniry io, na tany io, na inona dia ny ilaina ny fitsarana. Tsy Andriamanitra zany nitsara tamin'ny asany. Genesis toko faharoa, toko voalohany, toko faharoa, resaka momba ny fahariana dia nitsahatra Andriamanitra io Genesis toko voalohany tamin'ny asany. Nitsahatra Andriamanitra, tsy hoe vizaka Andriamanitra, mazava ho azy Andriamanitra
fahafenona fa ny antony fitsaran'Andriamanitra tsy ho an'Andriamanitra loatra fa natao Andriamanitra ho an'ny zavaboary. No zany dia raha ohatra ka mieritreritra isika fa hoe ny fitsarana dia an'ny mpino ihany, tena nataon'Andriamanitra ahasoa mihitsy zany, nataon'Andriamanitra ahasoa ary tsy maintsy manaja an'izay lalàna zay ny olombelona sy ny zavaboary. Raha vo tsy manaja an'izay lalàna zay dia mifanohitra amin'ilay lalàna na lay loa napetrak'Andriamanitra anatin'ilay zavaboary, de miteraka korontana na fahasimbana na tsy filaminana. Ohatra ka mijery zany amin'ity madio ity dia ny tenin'Andriamanitra ampiasain'ny tompo eto moa de ny hoe ny famindrampo no sitrako fa tsy ny fanatitra latsatra. Zany hoe zava-dehibe zany ny foto-kevitra voalohany momba ny sabata, tokony hiala sasatra ny olona na iza de tokony hiala sasatra. Misy fotoana ialana sasatra. Io fotoana ampiala sasatra io dia manokana fotoana. Paoly somary nisokatra kely amin'izy io ny Kolesianina, ny jiosy de nanaraka an'le hoe amin'ny andro fahafito, amin'ny andro fahafito mitaha amin'ny inona moa le izy, satria ny andro fahafito iny mety ho andro voalohany ray amin'ny fiantombohany. Zany hoe raha miteny manao hoe ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito de fahafito zay, fa amin'ny anankiray mety ho andro voalohany ray iny fito iny. Zany hoe zay mahatonga Paoly manao hoe ady hevitra tsy de mitombina ange no hoe andro voalohany sa andro fahafito hoe, satria andro fahafito iny aminao fa andro voalohany iny amin'ny anankiray. No zany dia arakarak'ilay anombohana le fanosana fotsiny, satria oviana le izy nanomboka. Dia hoy Paoly manao hoe zay mahatonga ny hoe tsy tokony hipetraka ny fifampitsarana, satria tsy mivavaka amin'ny andro ny olona fa mivavaka amin'Andriamanitra, tsy manompo andro ny olona fa manompo an'Andriamanitra, tsy manompo fialan-tsasatra ny olona fa manompo an'Andriamanitra. No zany de zao ny foto-kevitra ho Paoly de zao aza very izy hitsaran'ireo Kolosianina toko faharoa na amin'ny fihinana io na amin'ny ino na amin'ny andro na amin'ny sabata io, fa zao fotsiny manana foto-kevitra anankiray hoe asio andro fialan-tsasatra, satria lalàna napetrak'Andriamanitra io ao anatin'ny herinandro. Dia tokony ainan'ny olona zany io. Fa i Paoly satria izy kristianina tena ametraka kosa manao hoe andeha ary isika ametraka hoe inona lay andro fialan-tsasatra. Esorina an-tsaina koa no mietrehatra manao hoe satria ny sabata zany de mitovy amin'ny sabotsy, satria sabata amin'ny soratra masina de sabotsy no ekivalana no milahatra am'izay ny teny malagasy, tsisy ifandraisany mihitsy. Ny teny hoe sabotsy de avy amin'ny teny arabo tsotra fotsiny zao, ny teny hoe saba de fitsarana no heviny. Fa raha mantsy misy miteny hitanareo hoe sabata sy ny sabotsy mitovitovy zany dia eo mahatonga an'ilay sabata ho andro fahafito, tsy izay loatra mihitsy, satria mifanakaiky fotsiny lay teny. Fa raha miteny frantsay anao samedi tsisy ifandraisany amin'ny sabata, na miteny anglisy na ohatran'izany. Fa amin'ny teny malagasy mantsy mifanakaiky le hoe sabata sy sabotsy samy misy an'le saby, fa io dia ndray teny hebreo ndray teny arabo dia zay fotsiny, fa tsy hoe hitanareo hoe sabata mitovy amin'ny sabotsy zany ny dikan'ny teny hoe sabata, tsisy ifandraisany mihitsy, lay teny dia tsisy ifandraisany mihitsy. No zany dia tsy de tokony hifampitsarana, hifamandrika ny zavatra ohatran'izany ny samy kristianina. Zao manaja ny sabata ny fivavahana hafa ho sabotsy tsy maninona zany, safidiny fa tsy tokony hitsara izy manao hoe tena devoly kosa nareo mivavaka amin'ny andro alahady fa sabotsy nge le sabata e, zay tena tsy mitombina raha tsoatra masina mihitsy. Na iteny koa ny mivavaka alahady manao hoe tena devoly kosa nareo mivavaka sabotsy satria ny sabata nge alahady e, tsy hanao an'izany mihitsy ny kristianina, satria fantatsika fa safidy io ary fomba fijery izay nitezana lay fiangonana. Saingy zao kosa nefa tokony ho fantatrao zay dikany mahatonga anao manao ny andro sabata ho sabotsy na manao ny andro sabata ho alahady, satria tsika kristianina de andeha hijanona amin'izay lafin'izay hoe nahoana moa no sabata no alahady, nahoana no sabata no alahady. Ho tsika manao hoe foto-kevitra mihitsy ao anatin'ilay ordonnance créationnelle napetrak'Andriamanitra hatrany faharenany hoe misy fitsarana amin'ny andro fahafito. Le izy andro fahafito moa zany ny tenenin'Andriamanitra teo ao anatin'ny testamenta taloha. Fa raha toa ka mamaky tsara isika ny fijerin'ny Paoly de hoe inona ary zany no tokony ho sabata, raha ohatra ka miainga amin'ny testamenta vaovao isika, nanova ve zany tsika sa tsy nanova mihitsy isika, satria le ordonnance mazava tsara mihitsy. Dia inona ary zany no nahatonga ny kristianina nanao an'ilay sabata ho sabotsy ho alahady, de mazava
io teniny Jesoa io. Hoy Jesoa manao hoe fa ny zanak'olona no tompon'ny sabata. Jesoa no tompon'ny sabata. Ina dika zany hoe Jesoa no tompon'ny sabata. Miivo amin'ny Jesoa zany ny sabata. Tsy miivo amin'ny effort. Tsy hoe niasa be zany de mérité sabata na hoe tokony hazo sabata. Tsy hoe niezaka be de tokony hisitraka sabata. Tsy hoe niezaka be de tokony hazo sabata. Tsy zay loatra. Fa ivo ny tena sabata de Jesoa. Zay ny dikan'io andininy io manao hoe amin'ny andininy fahavalo manao hoe fa tompony sabata ny zanak'olona. Aniza lay sabata? An Jesoa lay sabata. Ary satria an Jesoa lay sabata de Jesoa inona ary ny tokony hotsaroana am'lay sabata. Raha ny teny izy ange lay sabata hoy Jesoa. Ery ambony ery Jesoa hitantsika ao amin'ny Matthieu toko faha 20 mitohy amin'ny toko faha 20 miteny Jesoa amin'io andinin'io manao hoe ianareo zay miasa fatratra sy maka fizatretana makanesa ty amiko fa omeko fitsarana. Le fitsaran'io saba dia fa maivana eto ny ziokako tsy miavina am-po aho fa ahita fitsarana saba ho an'ny fiainanareo nareo. Zany hoe ao am Jesoa tena misy le fitsarana. An Jesoa zany ny fitsarana. Ao am Jesoa ny tena misy ny fitsarana. Am'izay fotoan'izay zany raha miteny hoe sabata isika dia ny tokony ao an-tsaina dia fitsarana amin'ny ara-batana io amin'ny asa andavanandro. Fa zao koa fitsarana maha olona feno amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-tsaina. Jesoa zany mitondra antsika manao hoe manokana andro anankiray de izao ao anatin'io andro anankiray io mitsahatra amin'ny asanao ianao. Saingy zao mitodika am Jesoa le tena fitsarana ianao amin'io andro anankiray io. Zay mahatonga ny kristianina na tsy ary manao hoe le andro voalohany amin'ny herinandro no ivavahana. Io no sabata satria ny andro voalohany amin'ny herinandro nataon'ny teny latinina moa hoe dima nazona teny frantsay hoe dimanche dia andron'ny Jesoa, andron'ny tompo. No zany dia ny andro voalohany amin'ny herinandro natao hoe andron'ny tompo satria nahoana? Satria tamin'io andro voalohany amin'ny herinandro io no nitsangana tamin'ny maty Jesoa. Tsy tokony adoloana fa ny andro nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty de ny andro voalohany amin'ny herinandro. Fakena tsara fazatsara basy maraka ny Jaona. Ny andro voalohany amin'ny herinandro no nanorenan'i Jesoa ny fiangonana. Latsaka ny fanahy masina. Andro voalohany amin'ny herinandro no nionan'ny Jesoa tamin'ny mpianatra raha mbola vory ho ny filazantsara masina ka ny Jaona azy. No zany de zao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro no fidin'ny kristianina ho sabata. Ary tsy itsika amin'ny andro ankehitriny akory ny fidy an'io. Tsy itsika no nifidy an'io. Tsy Calvin no nifidy an'io, tsy Luther no nifidy an'io. Tsy ny fiangonana katolika romanina no nifidy an'io. Fa i Paoly no efa nanambarany Korintianina voalohany toko 2:20 andininy faharoa manazava Paoly hoe amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa mivavaka ianareo de manaova rakitra. Tsy lay rakitra oatra ny zava-dehibe fa le hoe amin'ny ivorianareo amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dikan'izany de amin'ny Korintianina de zao efa andro voalohany amin'ny herinandro no fivorian'ny kristianina. Ao anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 20 toko 20 de misy ihany manao hoe ary tonga i Barnabasy Saoly dia nandena keny amin'ny tety ny sinagoga maro samihafa. Paoly ary io mantsy indraindray no anorenan'ny ireo zay tsy mety mandany sabata ao andro alahady. Ny sabata lay alohan'io dia Paoly sy Barnabasy nge nandena keny amin'ny sinagoga tsy hoe hivavaka loatra mahajiosy nalaza nakeny izy amahajiosy azy fa ny antodiany teny dia hitoro ny filazantsara hitaonareo jiosy ireo hanazava aminy momba ny Jesoa fa tsy hoe anaraka le fivavahany loatra tsy le fanajana lay sabata jiosy loatra iny eo ihany mazava ho azy satria jiosy izy de anajany iny fa ny tena antodiany teny hoe hitaona ireo jiosy ireo ho tonga kristianina fa ny foto-kevitry ny fiangonana voalohany hatrany any dia ny andro voalohany amin'ny herinandro no sabata kristianina. No zany dia tsy tokony hisalasala mihitsy ny kristianina ny amin'ny fieverana hoe de tena ara-tsoratra masina mihitsy ny hoe ny sabata kristianina de ny andro alahady. Zava-dehibe zany dia ny tokony ho anajanao ny andro alahady. Zay ny zava-dehibe. Ny tokony hanajantsika ny andro alahady ho andro fialatsasatry ny vatana, fialatsasatry ny saina ary fialatsasatra koa mba hahafahana miantoraka amin'ny Jesoa. An Jesoa io sabata io fa tsy atsika. Dia Jesoa no tsaroantsika amin'ny sabata. Jesoa no akasitrahantsika noho ny sabata, noho ny famelan-keloka nataony nataony azy fijaliana. Miivo amin'ny Jesoa zany ny sabata. Zay ny hevi-dehibe voalohany zay aseho ny eto Andriamasina ity momba ny antsoina hoe sabata.
raha teo itao mpamarana raha mamaky ny epistily ho an'ny Hébreo toko 4:7 ka hatramin'ny 10 isika dia misy voambolana zay vaovao be mihitsy tsy vaovao be moa fa tsy mahazatra mihitsy teniny epistily amin'ny Hébreo amin'io epistily Hébreo toko 4:7 io mampiasa izy antsoina hoe sabatismos antsoina hoe sabatismos dia eo ihany misy eo amin'ny Hébreo ihany misy tsy misy afa-tsy zay tsy misy andininy hafa ao amin'ny soratra masina mampiasa ny teny hoe sabatismos io ny sabatismos io dia lay hoe fomba fankalazana an Jesosy fomba fankalazana sabata vaovao zay ny tena heviny ao zany hoe miteny izy manao hoe misy ao aorianao dia izy fankalazana sabata vaovao zany hoe ny epistily any Hébreo raha mamaky an'io somary sarosarotra kely lay fehezanteny fa ny dikan'io de ny hoe ao amin'ny Jesosy dia isy endrika sabata vaovao tsy lay sabata ny fanekena taloha tsy lay sabata n'lay ancienne alliance zany tsy lay sabata ny fanekena taloha fa sabata vaovao aiza le izy ao am' Jesosy zany dia hitondra fankalazana sabata vaovao amin'ny endrika vaovao zay mahatonga an'io hoe andro voalohany amin'ny herinandro fahatanteran'io sabata vaovao nampanantenain'i Jesosy io lay andro voalohany amin'ny herinandro zay ny dikany fa izay entina mampieritreritra koa afaka malala am'ty andiny tsotra masina ity am'ty mofinaina ity de le tenin'i Jesosy manao hoe zava-dehibe rehefa nanazava an'izay Jesosy de miteny hoe na izany aza de zao famindram-poko ngeny sitrak'Andriamanitra fa tsy fanatitra alajatra nizakazaka ny tsara ireto mpianatry Jesosy ny fariseo ino de ataonareo sabatinareo mandeha mioty saloim-bary teo amin'ny andron'ny Jiosy moa efa fanao rehefa hoe tena noana zany ny olona de makeny an-tanimbary izy tsy mangalatra izy raha makeny an-tanimbary maka saloim-bary mangalatra raha ohatra ka mitondra antsy izy de bokin'ny Deutéronomie toko 7:20 hoe raha ohatra ka naona ianao de makeny an-tanimbary de maka saloim-bary fa aza tapahina amin'ny antsy fa raha mitondra antsy ianao antsim-bary na antsim-bilona manapaka azy de mangalatra ianao fa raha ohatra ka mandeha mioty fotsiny ianao dia mioty an'io eny an-tsaha ka noana ka mihinana dia tsy mangalatra ianao azonao atao zany satria nafarany baiboly mihitsy hoe raha ohatra ka noana ianao ka mandeha hoaninao eo fa tsy entinao mody tsy tapahanao tsy mangalatra ianao satria anoanana manosika anao zay dia zava-dehibe zany le aina voatsela kory ngabo zay heritaona roa taona lay mpangalatra akatsaka tany amin'ny faritra asa iziny tany Ambohimaso sa Ambositra sa inona lay ranga tratra nangalatra katsaka de vonoin'ny olona de maty nefa katsaka satria le olona marina fa hoe mangalatra izy eny marina fa tsy mifandanja kosa raha hoe katsaka ny nalaina de vonoina rahatraina le olona de natao maty tsy mifandanja zany tsy mety zany fitsaram-bahoaka izany satria lasa tsy mifandanja tao amin'ny baiboly de tena zay mihitsy hoe ny aina aloha rehefa noana ianao ka izao de mandehana makeny amin'ny tanimbary satria tsisy azonao aleha de mandehana makeny an-tanimbary dia mitangosa salom-bary tsy maninona mihitsy saingy zao hoaninao eo le izy fa tsy njaina akory dia ny fahadisoany reto mpianatra eto araka ny fijery ny fariseo tsy le hoe izy naka an'lay salom-bary loatra fa izy naka ny salom-bary tamin'ny andro alahady tamin'ny sabata de io natezitra n'lay fariseo manao diso nareo satria hitsakitsahanareo ny sabata de io Jesosy manao hoe nareo ange be tsara velatsia inona ny zava-dehibe aminareo ny aina sa noana ange le olona noana izy ary satria noana izy de izao ny famindram-po ngeny sitrak'Andriamanitra ianareo lasa nahitsiny Jesosy zany ny fariseo manao hoe lasa noheverinareo fivavahana de ny fomba ivelany nahitsiny Jesosy hoe tsy ny fanatitra latsa-dra tsy lay rituel tsy lay fanatitra latsa-dra tsy lay rituel tsy lay cérémonie tsy iny akory ny zava-dehibe fa ny fahadiovam-po ny famindram-po ary dia namboariny Jesosy mihitsy ny ivon'lay antsoina hoe fivavahana dia nahitsiny Jesosy zany hoe Jesosy tsy hoe tsy tompona amin'ny fomba akory na be fivavahana tsy fitambarana fomba be de be akory
maha-kristianina tsy fitambarana fomba be dehibe tsy hoe tsy ilaina akory ny fomba tsy hoe tsy ilaina akory reny karazan-drazana fandaminana maro samihafa litorjika ireny tena ilainy reny mitaizany finoany reny manitsy ny finoany reny fa zao tsy ireny akory ny hoe fivavahana. Ny fivavahana dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fivavahana dia fiainana zay mahatonga ny tompo mety miteny hoe inona ary ty ataonareo mantsy ny farotra eo fa inona ty hoe Andriamanitra aminareo izy natao hoe Andriamanitra famindram-po ny sitrak'Andriamanitra fa tsy ny atsipitsipirian-javatra zay ndraindray lasa ziogasy lasa mamatotra ary ka mahatonga anareo mieritreritra mametraka ny olona ho any ambanin'ny zavatra ho any ambanin'ny fotoana ho any ambanin'ny fomba isan-karazany ny olona aloha ny fivavahana de zao hoentina ampahery olona ny fivavahana de men'Andriamanitra atsika mba hahatonga atsika ahery mba hahatonga atsika ifandray amin'Andriamanitra fa tsy hoe andevozon'ny fomba akory ny mpino ary dia izay nahitsiny Jesosy tsara eto nanararoatra zany Jesosy eto nanitsy ny fariseus sy ny mpanora-dalàna ny amina toe fivavahana hoe Andriamanitra tsy Andriamanitra tompona amin'ny fomba Andriamanitra tsy topoiny amin'ny endrika ivelany Andriamanitra tsy topoiny amin'ny fandaminana maro samihafa ilainy zany fa tsy zay no mampiona anao amin'Andriamanitra tsy zay no mitondra anao amin'Andriamanitra fitaovana ananao fifatohana fitaova ahatonga anao anaja ny fahamasinan'Andriamanitra fa zao ny zava-dehibe de ny hoe madio fo ve ny zava-dehibe de hoe manam-pitiavana ny hafa ve zava-dehibe de hoe manam-pitiavana n'Andriamanitra ve zay ny voalohany raha andeha hiangona ianao na andeha hivavaka ianao ka izao nefany ny fonao itsikeran'ny hafa fotsiny ny fonao eritreritra ny tenanao ho tsara ho ny hafa ny fonao eritreritra ny tenanao masina sy tanteraka ary hijery zay tsy mety eo anatrehan'ny hafa fotsiny mora ny manakina fa sarotra manatanteraka mora ny tsara fa sarotra mamonjy mora ny manameloka fa sarotra ny manafaka dia zay ny tian'ny tompo nahitsy teo amin'reto fariseo reto hoe tandremo tsara fa ny ataonareo fivavahana de zao tonga anareo hitsara tonga anareo anameloka tonga anareo ampitondra enta mavesatra mihitsy aza amin'ny sasany ka mahatonga an Jesosy ny teny hoe makanesa diamiko ianareo fa za lay fiadanana za lay fifaliana avaka malala ino natao hoe miangona ino natao hoe mivavaka ino natao hoe rehefa tonga ny andro alahady de diovy ny fonao e famindram-po ny sitrak'Andriamanitra mba manana fahalemem-panahy amin'ny namanao mba manana fandeferana amin'ny namanao tsy midika hoe ny fandeferana sy ny fahalemem-panahy de fiainana baranahany tsy misy lalàna akory tsy zay loatra ny hoe fiainana ny hoe famindram-po tsy midika hoe fandikan-dalàn'Andriamanitra na fandikana ny didin'Andriamanitra tsy zay ny dikany hoe famindram-po fa fametrahana ny fonao adio fanaovanao zava-dehibe ny namanao eo anatrehanao tsy fametrahanao ziogazy tsy fanompona fomba tsy fanompona fihetsika tsy zay loatra ndraindraiky be dehibe ny fombafomba ndraindray izay fombafomba mpivavahana zay apetrakitsika ka manjary vato ny sakany nahaterahan'ny fanitsim-pivavahana tamin'ny taonjato faha 16 ange de tsoky noreo fomba mpivavahana be dehibe za hita tao anatin'ny fiangonana andraindray ary moa dia naniavatsika katolika rehefa miala tsikelikely amin'ny lafin-javatra sasany rehefa be dehibe ny enilaozany ny sotaniny efa niloatra ny akanjo miporetra be dehibe ny feona lakilosy isan-karazany tamin'ny moyen age ange reny lakilosy reny ka misy feo be dehibe dehibe isan-karazany fa tsy hoe feon-dakilosy tokana ohatra ny oetriretintsika io fa be dehibe ny fomba tamin'ny vanim-potoanany moyen age tamin'ny fivavahany dia nahitsy ny fanitsy-pivavahana ary na dia ny fiangonana tamin'izany fotoana zany zay niazona an'izany ara efa niala tsikelikely efa nahita hoe ty kosa tokony ho ahitsy ty tokony ho ahitsy na ny fira ohatra fotsiny hoe na ny fotoam-pivavahana tamin'ny teny latina azy izy mivavaka amin'ny teny latina firy-tsony zao raha tsy efa antony manokana hoe lamesa manokana na fotoam-pivavahana manokana fa efa miteny pirenen'ny olona avy ary nareo zay niazona an'izany fomba be dehibe zany ara efa miala am'izany satria resy lahatra fa zao hoe ny fivavahana de zao midika hoe Andriamanitra manatona ny olona fa tsy ny olona manatona an'Andriamanitra tsy ny olona nahavita ezaka nanatona an'Andriamanitra fa Andriamanitra ny efa nanafona tena nanakaiky ny olona no zany dia indraindray efa nitsoro ny fanitsim-pivavahana nitsoro ny fanitsim-pivavahana mihitsy ny zavatra rehetra raha mijery tamin'ny fotoana andro atsika ho an'ny protestanta manokana mo dia na ny trano fivavahana raha de tsy nasiana haingo kaingony
fa tena atao tsotra indrindra mba hifatoa mba tsy hoe tsy hisy zavatra manelingelina na mahity manakatsakana sanatriny zany tsy hoe manakatsakana akory ny fomba fa ny tiana aseho de ny hoe raha misy fivavahana tsotra de ny fivavahana protestanta raha ny tokony ho izy raha ny tokony ho izy dia na ny votoatin'ny liturjio na ny fomba fitafy io tamin'ny fotoan'andro nge ny robo pastorala nge na ny robo diakonala nge vo aingana kely tsy hoe tsy ilaina akory reny fa manana antony mazava tsika ankehitriny ny fitsokan'ny fifohasam-panahana tonga atsika nanao andreny ho zava-dehibe koa tsy maninona akory zany fa ny eritreretana manao hoe zavatra vato misakany reny hoe tsy afaka mivavaka raha tsy zao tsy tokony ho zay loatra efa nitsoro ny protestanta mihitsy raha misy fivavahana tsotra de tokony ny protestantisme tsotra ny fomba tsotra ny toy ny fianakaviana ny kristianina toy ny raitapo-ny mpiangona zay mihitsy ny votoatiny ny liturjia tonga de avy hatrany dia ny toriteny ny tena zava-dehibe sy ny sisa rehetra tsy voatery andehazakazaka andeha tady rano be amin'ny batisa tena notsorona mihitsy mba hahatonga ny olona atsiary hoe akaiky azy Andriamanitra ny afaka malala engany ho tsapanao raha fa ny votoatin'ny fivavahana de ny fahatsapanao ny fahalemem-panan'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao de atsiary hoe malemy fanahy nge io Andriamanitra io mpamindra foa nge io Andriamanitra io ny antony ivavahako de zao miandry ny famindram-pon'Andriamanitra toy izao satria namindran'Andriamanitra fo de mba mandehana koa mba manana famindram-po amin'ny namanao aza dia manamary tena aza dia mitsara azy reny aza dia malaiky manameloka azy reny fa izao diovy ny fonao rehefa mamonjy reny fotoam-pivavahana atrehitsika ireny ivavaksika noposoranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay manitsy ny fijerinay ny amin'ny ny fomba nao Andriamanitra ny fahalemem-panahinao ny toetranao amboary zay tompo mba hatsiary fa zava-dehibe aminao ny hitsaharanay ny anananay fotoana ialana sasatra ny anananay fotoana iresahana aminao ny anananay fotoana hifantohana manokana aminao de ataovy mahay manaja rehetra zay ary ataovy mahay koa madio fo amin'ny fanatonana anao ataovy mahay mitoetra amin'ny famindram-po zahay dia ho vavolombelonao amboary ny fomba fifandraisanay amin'ny namanay mba olo ny famindram-po zahay amboary ny fifandraisanay amin'ny mpianakavin'ny finoana mba olo ny fahatsiary fa olo ny famindram-po zahay tahaka anao Andriamanitra mpamindra fo dia amboary ny fiainanay Jesosy mba fiainana feny fiadanana satria ao aminao ihany misy ny fitsarana dia mametraka ny asanay ny fiainanay eo am-pelantananao zahay ho fitsarana mandrakariva ny faneraserahanay aminao Andriamanitra be famindram-po ianao de ho eo anay ny fiadanam-po sy ny fifaliana amin'ny asanay de anjaka ao amin'ny fiainanay ny fitiavanao maharitra sady madio de mitoera ty-abonay Jesosy anananay fiadanam-po mitoera amin'ny asan'ny tananay mitoera amin'ny tanindrazanay ary amasiny ny fiangonanao no fiangonan'ny famindram-ponao sy ny fiadananao ahatserovanay fa voavela heloka izahay ka manome voninahitra anao amin'ny fotsotra sy madio misaotra Jesosy amen